mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity fa dia manasanona araka izany hatramin'ny farany mialohan'izany nefa dia vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay fa mbola nomena amin'izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao fo azy ny fo mampananay andray an'izany ary aoka ho tany lonaka tokoa ny fo sy feno famendrena avy aminao raha koa fa mitana-pahasoavanao izay ary aoka izay rehetra tsy namboleny tananao anatinay horoahana amin'ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe navotana ho isan'ny fiangonana, navotana ho isan'ny fiangonana. Rehefa mamaky ny Efesiana toko faharoa ianao dia izao valiana ny fanontaniana manao hoe inona moa izany no efa nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Mety efa manana valim-panontaniana ihany ianao fa aoka fantatsika fa Andriamanitra azo inoana fa ireo tenin'ireo ireo ny teny mahavelo-panantenana indrindra fantatry ny taranak'olombelona. Ao amin'ny Efesiana toko faharoa no hitantaran'i Paoly ny lasa ratsin'ireo mpiaino azy tahaka ny olombelona hafa rehetra izay nandova faharatsiana. Izy ireo koa dia nirona ho amin'ny fikomiana amin'Andriamanitra ary ny fiainany dia nanjakany ny ota sy Satana. Fa Andriamanitra hozy izay manan-karena amin'ny famindram-po inona nataon'Andriamanitra ho azy ireo sy ho antsika. Dia voalohany dia novelominy tao amin'ny Kristy isika antsika dia fitsanganan'i Kristy ny tamin'ny maty. Faharoa dia nakarina miaraka amin'ny Kristy isika ny fiakaran'i Kristy tany an-danitra ary any an-danitra dia nataony miara-mipetraka amin'ny Kristy isika ny fametrahana antsika ho mpanjaka. Tsy mpitaja-potsiny isika manoloana an'ireo zava-miseho teo amin'ny fiainan'i Kristy izay nanozongozona an'izao tontolo rehetra izao. Nanatanteraka an'izay toe-javatra rehetra manaitra ny saina Andriamanitra. Tsy noho ny fahamendrehantsika fa noho ny fahasoavana. Ny fikasany dia ny iainan'ny mpino ampiralahiana miaraka amin'ny Jesosy sy hanao asa tsara. Raha mampianatra antsika mba hiaina ampiralahiana miaraka amin'ny Jesosy ny Efesiana toko faharoa, izany kosa dia mandisika antsika hatrany ihany koa mba hiaina ampiralahiana miaraka amin'ireo hafa ao amin'ny fiangonana ihany koa. Tombontsoa mijidina sy tombontsoa marindrano no entin'ny fahafatesany nanametraka ny Jesosy. Ny voalohany dia fifandraisan'ny mpino amin'Andriamanitra ary ny faharoa dia manamafy orina amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Amin'ny alalan'ny hazo fijaliana no anjavan'i Jesosy izay rehetra mampisaraka ny mpino jentilisa ny mpino jiosy ary tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny lalàna izay mampitatra ny antsana ihany koa eo anelanelana. Misy zavatra iray mahatalanjona ihany koa nahoran'i Jesosy dia tempolo vaovao misy mpino maro. Ny jentilisa izay tsy navela indray anjara amin'ny fanompoam-pivavahana tamin'ireny toerana masina fahiny ireny dia efa mikambana amin'ireo mpino jiosy ankehitriny ka tonga anankiray ao aminy. Isika koa dia tonga anisan'ny fiangonan'Andriamanitra, tempolo masina ao amin'ny Tompo ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manana tombontsoa iaina nyity tontolo andro ity ampiralahiana miaraka amin'ny Jesosy sy ireo mpino namanao ianao. Efa nitana anjara toerana teo amin'ny fiovam-pony maro ny Efesiana toko faharoa ary tao amin'ireo andinin'ireo no nahitany Martin Luther fahasoavana izay nambabo ny fony ary tao koa no nahitana ireo fanambarana fototra ny amin'ny fanavaozana ara-pivavahana. Tsy inona izany fa ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana irery ihany, amin'ny fahasoavana irery ihany, amin'ny alalan'i Kristy irery ihany ary ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tamin'ny 1738 20 andro tao aorianan'ny fiovam-pony John Wesley tao amin'ny
lalan'ny Aldesgrade any Londres no nitoriany teny tao amin'ny université any Oxford. Nanolorany antso avy am-po sy fanehoana miariary ny hetsikiray vaovao. Ny andininy entiny moa dia ao amin'ny fisiana toko faharoa io ary natonga fiovampo maro dia maro ary fibebahana ary vonandray any tompony olona tamin'izany. Dia asainako ianao amin'ity an'io ity mba hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena fa ianao koa dia isan'ny navotana ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka aoka iray amin'Andriamanitra isika, hiavan'Andriamanitra ary koa hiavana amin'ny namana, amin'ny mpiray fanantenana, amin'ny manodidina rehetra satria Kristy efa tonga mpambiavana ho antsika. Amen. Any masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mamelombelo amin'ny fanahinay ka mitondra tany lona ka ny fonay hanjaka ny teninao. Gataka aminao izahay mba hiasany izany teninao izany amin'ny fiainanay ka tsy ho zaro-piaino tahaka an'izao fotsiny fa raha mialetra izahay dia ianao mihitsy ny hiasa hanosika anay mba hahafahanay mampiatra mba ho hitan'ny hafa fa tena olona avy aminao tokoa izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.